Lafim-baovao mahakasika ny toetrandro kosa indray ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nomen'ndrareo teo anivon'ny sampandray ara-pamantatra ny mety toetrandro anorana kosa zany ny eto afovoantany sy ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy ao anatin'ny 3 andro misesy ho iatrano ny fanazavana izy ireo. Noho ilay zone de convergence intertropicale na ZCIT andian-drahona midina ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambique dia anorana ny andro ao anatin'ny 3 andro eto Antananarivo sy ny tapany avaratry ny nosy. Ny toetrandrontsika moa zao amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fahavaratra ihany tsika. Dia any amin'ny canal de Mozambique zany misy an'ilay midina be ny ZCIT. Dia io zany no hamaritra ny hoe toetrandrontsika mandritry ny 3 andro eo. Izany hoe tany-tsorana zany dia mbola hitantsika eo ihany dia ny orana zany saika azo orana daholo ny tapany avaratra iny mandritra izay 3 andro izay dia any amin'ny farany tolakandro any. Somary angatsika ny andro ary hidina ny maripana eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny maripana dia somary midimidina kely ihany satria Antananarivo dia any amin'ny 9 degré any. Ny ho any amin'ny morotsiraka kosa dia manodidina eo amin'ny 3 ka hatrany amin'ny 3 degré ny hafanana zany. Mila mivatsy arorana sy akanjo mafana araka izany ny rehetra, indrindra fa rehefa mivoaka ny folakandro sy ny hariva, rehefa monja ny herinandro masina izay totosaina ao anatin'ity herinandro ity meloha ny ankalazana ny fetin'ny Pasika.